ny CNTMA tokoa zany ny Centre National de Enseignement de Madagascar dia no ny fanadinana famarana tom-pianarana 13 manomboka ny alatsinainy 3 novambra 2024 avy zao ary farany zany amin'ny zoma 7 novambra 2024. Fanadinana zany dia ho tanterahana maneraka ireo foibe regionaly iraika amin'ny telopolo manerana ny nosy ho an'ny lalam-piofanana zany lalàna taona voalohany ka hatramin'ny fahadimy, lalam-piofanana fitantanana gestion taona voalohany ka hatramin'ny fahadimy, ary koa ireo fiofanana matianina mikasika ny solosaina taona voalohany ka hatramin'ny taona fahatelo, mikasika ny varotra ny commerce taona voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ary mikasika ny serasera sy ny filazam-baovao mikasika ny orinasa, information communication de l'entreprise izay manomboka amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny ankapobeny dia tokony ahazo fiantsoana zany ireo mpianatra izay misoratra anarana ato amin'ny CNTMA hiaraka izany fanadinana izany. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo noho ny antony maro samihafa dia miangavy azy zany mba hanantona an'ireo foibe regionaly iraika amin'ny telopolo mba ahafahana miaraka izany fanadinana izany azony mahazo ny fiantsoana sy ahafahany mahafantatra ny programa rehetrarehetra mandritry ny fotoam-panadinana. Ny isan'ny mpianatra moa zany raha nandato fianarana teto amin'ny CNTMA raha teto amin'ny mpianarana 13 dia nahatratra 900 ariary zany maneran'io zany hoe manodidina ny 6,000 eo, ka amin'ireo zany no misy hiatrika ny fanadinana amin'izao taom-pamaranana ny taom-pianarana izao. Mikasika ny fanomanana lazadina moa zany dia fantatsika fa aty amin'ny foibe zany miaraka amin'ireo mpampianatra no mamolavola ny lazadina sy manao izany lazadina izany. Izay lazadina izay indray zany entin'ireo ataontsika hoe chef de centre na lehibe ny foibe hiadinana any amin'ireo foibe regionaly iray manontolo dia izy no misahana ny fandrarana azy ary apetraka zany any amin'ny polisy na amin'ny gendarme zany amin'ireo tompona andraikitra ny fitandrona filaminana ny lazadina ahafahana mitandro azy bebe kokoa zany amin'izao fiatrehana ny fanadinana izao. Ny tsara ho fantatra dia ao aorianan'io zany ny CNTMA dia hisy ny ataoko hoe fanokafana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2024 dia ezaka koa zany zay mety misy ataontsika hoe lalam-piofanana tohizana zany ny resaka solotsaina raha tratra amin'ny tontolo ity rehefa nahazo habilitation tamin'ny ministera nomboka ny taona faha-efatra zany izahana raha araka ny fahafahamanao satria ezaka zany zay noho ny lalam-piofanana solotsaina hatramin'ny master zany hatramin'ny taona fahatelo.